Mbola ao anatin'ny tapany faharoa anatin'ny vanim-potoanan'ny manasara taontsika izany hoe mbola tsikaritra fa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina dia hetsy vitsy amin'ireo fianakaviana no misafidy ny hanatanteraka ny asoavan-jaza. Ny fandaniana mahakasika an'izay no entin'ny Ravaka Randriamanalina ao anatin'ity fanadihadiana ity. Sary Mambra Samuel. Manomboka eo amin'ny iray alina ariary ny fanaovana ny didim-poatra amin'ny zazalahy iray araka ny nambarany mpitsabo. Saika mirona amin'ny fanaovana didim-poatra moderne na ilay antsoina hoe circoncision à l'américaine ny iray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Misy tokoa ny tombontsoa ny fampiasana ity fomba ity. Izany hoe le ny dokotera amin'ny ankapobeny zany a dia efa nahazo fihofanana amin'ny fanaovana ny asoavan-jaza. Dokotera amin'ny ankapobeny zany izay dia efa voatandro amin'ny daholo zany na ny fahadiovany ny fitaovana na ny fomba fanaovana azy a dia na misy koa zany vetivety a misy anestezia dia malaky maina zany ny fery amin'ny ankapobeny. Ny fandaniana amin'ny fanaovan'ilay asaovana nefa dia ampahany iray ihany ao anatin'ny fandaniana mety ataon'ny ray aman-dreny satria matetika dia misy ny fanasana ireo fianakaviana sy namana akaiky rehefa miatrika famorana tahaka izao. Ho fanamaivana indrindra ny vesatra amin'ny ray aman-dreny no tanjona amin'ilay hetsika didim-poatra fahobe mamaim-poana karakarain'ny Croix Rouge malagasy faritra Analamanga mandritra ny 3 andro eto Ambatomainty. Tafiditra ao anatin'ny fanambarinany fa 50 taona ny Croix Rouge malagasy ny hetsika. Teo ny hetsika fanalana nify misy olona eo amin'ny 20 teo ihany koa dia teo ny fitiliana maso izay azahoana olona teo amin'ny 200 teo sy ny fahasalamana amin'ny ankapobeny izay ataon'ireo dokotera maro samihafa teto. Noho ny fisian'ny fanaisana anjarany malala-tanana moa no nafahana nanao ny hetsika araka ny fantatra ka isana nampitety ny fikambanana fahafisaingy. Ny famoranana ny didim-poatra dia anisan'ny kolotsaina malagasy sady mifanaraka amin'ny fivavahana kristianina no ara-pahasalamana ihany koa. Dia manampy izany atsakany salava ny fahafisaingy. Tsy mila tambiny fa manampy satria ao anatin'ny fahafisaingy koa ny etsaka sosialy. Marina fa amin'ny fahavalon'ny volana May ho avy izao no ivo ny fankalazana ny 50 taona ny Croix Rouge malagasy. Raha ny teto amin'ny distrika fahadiminy Croix Rouge malagasy no nanomboana ny hetsika nentina nanamariana izao taonjobily izao dia hitohy mandavataona any amin'ireo distrika hafa eto Analamanga izany.